vono ahy fa manina zany hoe lahy isaka manao sketch à chaque fois ka mba hoe miresaka momba anahy bref fuite à meuf dia tsy maintsy hoe aratsiana foana zay ihany ngia le mampime tsy maintsy hoe atao blague mampime hoe aratsianao foana zany anatin'le blaguenao tsy arasiko fa maninona hitanao raha za miteny hoe ianao tsara dia mandainga ny anaran'izay aloha voalohany indrindra tiako tenenina fotsiny hoe raha tsy ianao ara ny asiako fa ny sipa hafa mampirafa inge ny anaran'izany fitiavako anao ny anarantsiko anao hitanao za manaratsy fitondrana foana io ampy rô mba meo an'le fikafoko tiana tsipa any amin'ny boaty reny de izany isaky mivoaka mitondra mody foana zay mody maina le kala ialaga tia zaka sipa mila manao zatra tsy mahazatra anazy ohatran'ny ataon'ny olona azalahy ny olona zao rehefa mikody sipa ny olona manontany foana hoe iza ny anaranao fa raha mila tonga amina question mbola tsy mahazatra anazy hoe ohatra hoe iza ny anaran'ny dadabe anareo da raha vao mieritreritry hoe tsy dia tsy hodainao ty misy zavatra ohatrany tsy tiako mihitsiny quand on lata avela taty satria latsa mitandrina bref dia vakiko daholo le message rehetrarehetra dia mampimebe anahy le izy fa tsy tiako mihitsy fa misy sipa be da be ato zany fanoratra amin'lahy misy tsy mivakiko kory fa leo be ahy tiako antanina fotsiny hoe izy daholo zany ndreny zay fotsiny zao zany kala misy fomba fiteny zay any ny teny hoe mila manao adisony ianao zay vao tena mahay zany hoe mbola mianatra io dia mpianatra fotsy azo treritreroma manjary mitsoka tenatena tena marina hoe dia mipage Facebook koa ny compte koa tsy bibliothèque fa misy reny alliance française maro dia maro reny any raha tianao lecture ianao ina fotsiny nampijerantsika abonnement canal raha tsy mba jerenao novelasiny any dia tsy novelasiny atsika ianao koa mahita valiana foana any tena marina ka mampirafy eny ty dia ina ny asitosany lahy zay eo na ny atao rehefa ohatra reny tsy mihitsy mimetre an'io kala amin'ny malelahy lahy vao misy zavatra ohatran'io tsy mila mitsoky alahy fa mila mijoro alahy dia manda foana na tratra ohatry ny ahoana any ohatra hoe tratra mitsody alahy dia teneny hoe senda nanoka le sipa dia izy renao hoe ino fandona tamin'lahy dia tsy haiko hoe lahy maromaka fa rehefa manoka ny olona ray dia manoka koa lahy zay mahatonga le izy mitohitohy azalahy tena poinsa ve zany zalahy zany io na mbola hoe sena miondrika eto ary le tsany dia teneny hoe nievina izy dia za saika hitsangana zay na tonga ny lohany tena io na mbola hoe tena fa anatin'ny action dia teneny hoe za sendra nandro iny dia mibilisatra le savony dia voisaka izy koa io manandeha andro dia hainao ihany izy le mamatra serviette ohatr'izao izy mankosipantannarivo zany hoe tsy zatra mamatra lamba hoany dia votra le lamba hoany dia saikakan'le lamba hoany izy dia la ny silifatra avy any dia silifatra avy any fa raha ny tena tsara eo amin'le mitsoda ihany amin'izany mbola sarosarotra izao farany ty question ty mety mbola tsisy nametraka an'lahy mihitsiny misy jeu ohatran'izay zay fa tsy tadidiko ny anarany asiako sipanakitelo eo dia manao choix e lahy sipanakitelo eo ny anakiray ataontsika hoe asilo fotsiny ny anakiray relation matotra dia ny anakiray tsy maintsy mivonono lahy tsy maintsy maty dia sipanakitelo ameko choix e lahy ny anakiray Shakira va dire Shakira dia Stéphanie ny anakiray dia faran'za ny asiko aloha Shakira satria mety sarotra be ny amelona an'iny raha tena miaraka zay le karama tsy mitovy koa sady tsy afaka asany ny analakely ny tovoka resaka budget ny fitovoana Shakira fa tsy dia hoe forme loatra dia avy eo Stéphanie alaiky vady satria ny carrière nefa mipetraka tsara ndaignako zany alaiky vady Stéphanie satria mampalahelo izy tsy manavana dokotera ohatranao ianao raha vonoko na hoe misy mitsabo bref fitsinjovana tosika sady manjary atao antsoavina inge le voaka malagasy manao kotikotana artiste any azy fantaniana apetra lahy aiky daholo mamaly anazy fiainana mory nahita olona sambatra noho izay lahy nefa tsy zatra tokony asambatra anay mihitsy za chômeur za impolo
sy nahazo visa na mibaka koa mbola initsivy ary la nefa sambatra foana zaho mba tsy hanaovan'la compliment mba miavaka mihitsy hatramin'izay compliment miavaka pas compliment le mazatra reny le hoe t'es belle t'es intelligente fa zavatra hoe mbola tsy faheno mihitsy zaho mpitondra dia ndri ataoko vahoaka amin'izay tifiriko foana isan'andro c'est compliment hafa e zaho hoe ndri ohatran'le jiro mimponiny tosy satria velomiko matetika manana ray farany a fiarahantsika tsy compliqué zany raha ataoko tsotra ohatry ny volontsika makokosa milamina haosaka personnel le ezakontsika amitsamy ty vaona le rehefa le aloha misy mijerijery vaona le maelaela vo any reny mahatonga laha hoe elaela vo tonga ilahy zany a rehefa miaraka amin'ny ankizy lahy a dia lahy mila mieritreritra karaha mampampianatra karaha mampampianatra karaha mampampianatra fa tonga dia ela be io vo tonga arakinafo zanatry mety tellement ela tiako fatako afa occupé be amin'ny asako zao fa miva avril pile mihitsy a anao pause kely dia le vola anikasehako rehetrarehetra reny laniko amilady hoe fin avril tena raha tsisy anahy elahy dia tsy haiko hoe makaiza elahy efa non sérieusement fin avril tu as un spectacle avec Rodrigue c'est-à-dire de là Rodrigue, l'humoriste français, a mangé un festival de Paris en 2022 ou arrivé au Madagascar fin avril. Il y a un business center, c'est-à-dire que 20h, on a une calise. C'est pas oui, on a un scène, Rodrigue, il y a un spectacle, il va faire le programme fin avril. Il fallait que fin avril, la mise en proposition là, il va fin avril, il va mise en spectacle. Si, ne verrà se dans automobile. Fa tongava maro aloha dia manasana oara nijerany Rodrigue izay humoriste français nandresy tamin'ny festival d'humour de Paris tamin'ny 2022 ho avy eto Madagasikara izy ary hanolotra seho na stand-up amin'ny fin avril amin'ny 7 arivo ao amin'ny Mini Business Center ao amin'ny Mamorivato. Ny billet dia disponible sur Ticket Place, ny guichet dia ao amin'ny Massiny la City Vange, Akordigue, Massiny Musique Akondrano, Isoraka, Smart Tanjombato. Raha mila fanazavana fanampinareo dia afaka miantsony 038 43 481 63 na ihany koa ny 034 08 040 60.